faly zay tompoko mandroso atao anatin'ny tokantranonao ndray amin'ity ora sy fotoana zay fa ny fanomezantsika fa anarahana ny toy ny fandarana zay norenesitsika sy nojerentsika tamin'ny farany teo mianatra trantsika ny boky ny Genesisy na ny fiandohana izany ary melohany zavatra rehetra moa dia tsara ihany raha toka metraka ny fandaram-potoanantsika eo ampelantanan'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka isika andeha hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo tamin'ny fitiavana lehibe zay nasehonao dia tanteraka arabaky teny tokoa ilay tenin'ny soratra masina manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary zany nampaharetako famondram-po ho anao tena tianay anao tompo ary zany no nanomeza anao an'i Jesosy Kristy tompo zanakao lay tokana mba hamonjy ny mpanota ary raha olanjaina ny fahotanay ka ho refesina eo amboniny mizana dia mavesatra zany iza no afaka ny amela ny eloko ay tompo kanefa ny famelan-keloko araka ny tenin'ny soratra masina no mitondra anay ho ao anatin'ny fahasambarana ary anisan'ny andovanay fiainana mandrakizay kanefa tamin'ny alalanao Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainao nandatsaka ny raha ho famelan-keloko raha tsy misy tokoa raha latsaka tsy misy famelan-keloko dia nataonao taminay zany raha hitory ny teninao zay tompo hianatra ny Baiboly dia mangataka trany ny fanainao masina mba hampianatra sy taridalana anay amin'ity fotoana anio ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana sy anonona zao vavaka izao, amen. Eny tompoka raha ho fitiniko kely ny resakitsika farany teo pasteur heritina dia niditra tao amin'ny Genesisy toko 1 sy ny toko 7 nomen'Andriamanitra mihitsy zany ny karazana ingénieur na hoe architecte nanomeny plan na ny drafitra ny sambo fiara tamin'izay fotoana zay tsy arakaraka zay tao anatin'ny sainy Noa na dia inoaza no nitendren'Andriamanitra hoe handrafitra ny sambo fiara fa tolotsaina nomen'Andriamanitra azy hoe zao ny refiny, zao ny alavany, zao ny sakany, zao ny avony, takatakan'izao ny fetrany ao anatiny ao ny efitrefitra maro isan-karazany dia noazavaintsika teto ry havana malalao amin'ny tompo fa endrika ilay famonjena zay nataon'i Jesosy Kristy tompo araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny jaona toko 7:20 diso fantatsika loatra manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy zany hoe tsy misy lalam-pamonjena tsy misy famonjena amin'ny hafa fa izaho Jesosy no lalana fahamarinana ary fiainana zany hoe lay planin'ny famonjena dia lay sary anankiray tao amin'ny boky ny Genesisy lay planina ny sambo fiara dia maneho an'i Jesosy Kristy tompo ary ozy izy ny andalan-tsoratra masina zay hovakiko sady eto sady eo anatin'ny famotinana ny Genesisy toko 7:1 manao hoe ary hoy Jehova tamin'ny Noa midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao zao midira ao anatin'ny sambo fiara ianao ny asan'ny apôstôly toko 1:30 dia ozy ny soratra masina faminoany Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao rehefa notenen'Andriamanitra Noa hoe midira ao anatin'ny sambo fiara dia noteneniny tao anatin'izany ihany koa pasteur heritina ny hoe ny vadinao ny zanakao telo mirahalahy Iama, Jafeta ary Sema niaraka tamin'ny vinanty vaviny anankitelo zay no mahatonga le fitenenana hoe Noa valy mianaka zay le hoe minoany Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao zany hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany pasteur raha misy raim-pianakaviana na ineny zay atao anatin'ny tokantrano ato mandeha mivavaka dia mety miara-mijery an'ity fahita lavitra ity nareo amin'izao fotoana izao dia ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo mianakavy dia ianareo rehetrarehetra tahaka ny ankohona Noa izay niditra tao anatin'ny sambo fiara no ho tafiditra ihany koa ao anatin'ilay sambo fiaran'ny lanitra dia Jesosy Kristy tompo izay hitondratsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay misy andalan-tsoratra masina ihany koa pasteur efa andresantsika teto tao amin'ny Petera voalohany toko 7 dia ny andininy fa roapolo lianoboko azy dia izy manao hoe dia izay tsy nanaiky fa iny fony andro ny faharopon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa
rambola namboarina ny samby fiara izay nidirany olona vitsy dia izy valy mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa zay tena ny tandintona io mazava tsara mihitsy le izy ozy izy manao hoe dia ny batisa zay tena ny tandintona io raha eto amin'ity petera voalohany toko fateloty indray ny andiny faraka am'roapolo zany dia tadidio tsara fa aseho anohatrany hoe aloko anaty tandintona ndray le samby fiara fa lay batisa ndray zany eto ny tena samby fiara raha zavaina tsotsotra le izy averiko ndre manteto izy manao hoe izay mamonjy anareo koa ankehitriny de ny batisa zay tena ny tandintona io tsy ny fanesorana ny falitony nofo fa ny hitadiavana fieritreretana tsara eo anatren'andriamanitra zany hoe anisan'ny tafiditra ao anatiny zay maneo an'ilay endrik'ilay samby fiara zay zany pasteur heritina de ny batisa efa nisy any ny zavatra noresantsika teto mahakasika an'izany hoe raha ohatra fotsiny zao mijerytsika ny Matio toko fatelo andiny fafito na ny Liko toko fatelo manomboka amin'ny andiny fafito ihany koa dia rehefa nisy olona maromaro nanantona any Jaona atao batisa dia ny zavatra voalohany no tenenin'ny Jaona mpanao batisa dia ny hoe mamoaza vo mendriky ny fibebahana aloha ianareo mamoaza vo mendriky ny fibebahana ianareo zany hoe ny zavatra lehibe zany pasteur zay maneho an'izay batisa na lay samby fiara zay tadito le samby fiara ozy ny baiboly dia tafiditra ao anatin'izay le hoe fibebahana fikekeliko fanenenana lalina ny amin'ny ratsy izay natao ary ny faharoa manarakaraka zany dia izao efa norezahantsika teto tamin'ny lesona farany ihany koa ny romanina toko fafolo ny andininy fasivy sy ny fafolo dia ovakiko mihitsy le izy dia am'izay tsisy diso mihitsy raha ohatra ianao atao anatin'ny tokantrano ato zany ka mba manana baiboly na amin'ny telefôna na boky dia tahaka izao le ten'andriamanitra manao hoe satria raha manaika ny jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty hovonjena ianao fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena io pasteur ertina le hoe mandray an' jesosy le mandray an' jesosy sany dia zao misy fanekena zay ataonao amin'ny vavanao ary misy finona tsy ahitany jesosy mandendeha enotry ny olombelona ianao zany fa amin'ny alalan'ny finona no andraisanao an' jesosy kristy tompo ao am-ponao dia iny jesosy miditra ao anatin'ny fonao iny rehefa avy nibebaka ianao no mitarika an'ilay hoe ho fafazako rano madina reo no mba hadio dia homena fo vaovao sy fanahy vaovao lasa olona vaovao le olona koa raha misy olona amin'ny kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo dia amin'izay fotoana zay araka ny fanazavana efa nentina teto foana dia izao lasa afaka tanteraka ao anatin'ny fahotana le olona tsy hoe niezaka izy mba ho afaka amin'ny fahotana na amina zavatra anankiray manandevo azy fa rehefa tonga ao am-pony jesosy kristy tompo lay ny teny izy mihitsy miteny ny tenany ny Jaona toko fahavalo andiny feno amby telopolo dia izy mantsy ny tenany manao hoe koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo amin'ny dika teny hafa ny fanazavana leo afaka tokoa ianareo dia hoe ho afaka tanteraka ianareo tena afaka tanteraka zany hoe na inona zany mamatitra anao dia afaka tanteraka ianao ary tsy miverina amin'izay lalam-pahotana izay itsony ohatrohatr'izay pasteur nieritreriky ny fandarantsika tamin'ny farany teo sady famotinana no efa lasalasa ihany ko moa zany fampianarana zany mazava ho azy pasteur eritina raha angoko ao anatin'ny teny ray zay teninao zay pasteur dia misy zavatra anankitelo tena mifamatotra amin'ny famonjena zavatra anankitelo ngezabe efa miverenatsika teto moa zany le Genesisy toko fahenina hoe rehefa nasain'Andriamanitra no ao hoe manamboara ianao sambo fiara mba hanavotana anareo dia efa nazavaintsika teto foana le izy pasteur hoe Andriamanitra no nanome an'le plan tsy hoe zay say-patatry no hoany no natao tsy zay no heverin'izy menakave mapetipety azy no natao fa Andriamanitra mihitsy no miteny hoe ohatra zao fomba fandrafetanareo azy izao no formany ity no azo ampiasaina zao ny alavany
tena hoe tsy hoe disongeza loatra na diso kely loatra fa tena ao anatina plan ao anatina rafitra mihitsy no nanavotana no avaly mianaka ary de zay no nitondrantsika amin'ny rahalahy fanazavana teto hoe toy izany no famonjena antsika pasteur Tofo tsy hoe mandrirotra am'izay tiana androhitany azy am'izao fotoana zao moa zany pasteur ny olona dia samy te andrirotra zay tiany androhitana azy fa nefa ny pasteur tsy zay mihitsy fa tena ny plan'ny famonjena saintsaina nge pasteur ny voalaza amin'ny baiboly manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay tsy indriny baiboly tsara hanana ny fiainana mandrakizay resaka mandrakizay ny resahana eto la vie éternelle mandrakizay tena lavitra be zany pasteur tena tsy te hivazivazy am'zany mihitsy Andriamanitra tsy te hanao totohany zany noho izany tsy maintsy nametraka plan mazava tsara mihitsy izy tsy maintsy nametraka rafitra mazava tsara izy hoe hanavotana ny olombelona tahaka nyty samby fiara ity hanavotana ny olombelona dia hita atao anaty baiboly foana zavatra anankitelo pasteur ny tena tazanato aloha dia raha iray dia herin'Andriamanitra iray ary batisa fibebahana anankiray reo foana zany matetika ny tena za tsy miteny hoe reo ihany azonao fa reo aloha ny fiandohan'ny tena famonjena mihitsy ny raha dia ny herin'Andriamanitra dia ny rano reo zavatra anankitelo reo zany no tena mahafamonjena ny famonjena raha ny baiboly nijerena ny voalohany indrindra zao raha mijery an'ity Genesisy ty tsika na Genesisy toko fahenina na toko fafito de tsy maintsy nisy foana lay atao hoe finoana izay nolazain'ny baiboly ny finoana zay nolazain'ny tenin'Andriamanitra raha mamaky tsika pasteur atao amin'ny Exodus toko 12 hitatsika tsara ny plan nanavotana ny Exodus toko 12 nanavotana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte fa tsy maintsy nila tenin'Andriamanitra ihany koa taridalana tenin'Andriamanitra taridalana de nila raha de raha mamaky ny Genesisy Exodus azavady Exodus toko 12 anao de mahita an'izany fa nasain'Andriamanitra namono ondry ny zanak'Israely rehetra tao amin'ny tany Egypte de nalaina ny rahan'le ondry de natao teo amin'ny tolam-baravarana sy ny tatao mbaravarana nilaina foana le raha azonao de ny hafa rano moa tsy maintsy nila rano de le rano masina mena nosokafana de ny baiboly milaza asany amin'ny Korintiana toko Korintiana voalohany toko fahenina am'izay pasteur le hoe niditra tao anatin'ny rano batisa ary zareo tao anatin'ny ranomasina de Korintiana voalohany toko 10 andiny voalohany sy faharoa Korintiana voalohany toko 10 andiny voalohany sy faharoa vakio kely zay pasteur raha ya vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana voalohany toko 10 andiny voalohany sy faharoa ilazana an'le hoe nilaina foana le rano fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra de tambanin'ny rahona ary zay rehetra namakiny ary izy rehetra namakiny ranomasina ary izy rehetra de natao batisa amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina zay hitanao natao batisa amin'ny Mosesy ozy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ny nanavotana ny hoavaly mianaka de tao anaty rano ino ny batisa ny hoavaly mianaka le tondra-drano noa iny eto ndray zany ny batisa ny zanak'Israely de le nitsofoka tao anaty ranomasina mipetraka foana zany le tsy maintsy mitsofoka ao anaty batisa ny olona pasteur zay vao tena voavonjy de anisan'izany koa zao raha mijerytsika ny ry izy ty ry Josoa rehefa epitany Jordan hiditra ny tany Kanana dia tsy maintsy nandalo tao anatin'ny rano de atao amin'ny Matthieu toko 7 raha miresaka kely momba an'le batisa tsika pasteur miverina foana le hoe fibebahana eto amin'ny Matthieu toko 7 manomboka eo amin'ny 9 voalohany hatrany amin'ny faraparany any de hitatsika foana fa miverimberina ato pasteur lay fibebahana sy batisa ny fibebahana
fibebahana sy batisa de raha vakitsika ndray atao amin'ny jauna toko fahatelo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy nge zay pasteur jauna toko fahatelo andiny voalohany vakiko ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodimos mpanapaka tamin'i Jiosy izay nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao tamin'ny raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Jesosy namalika nanao tamin'ny hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodimos taminy atao ahoana no ateraka rehefa lehibe mo mahazo mitraoka ibondreniny indray va izy ka ateraka. Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy jerenao tsara miverina foana zany le resaka rano fanahy. Eto amin'ny jauna voalohany toko fahadimy de ny andininy fahadimy de zao ny teny manao hoe izy amono maharesy izao tontolo zao afa-tsy zay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izy lay avy tamin'ny rano sy ny rà de Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy ny fahamarinana fa misy telo izay manambara de ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary ny rà reo zany reo foana zany pasteur no anisan'ny planiny famonjena atao anaty baiboly rano rà fanahy reo foana zany no famatotra raha mamaky indray zao tsika atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa de andeny fa fito amby telopolo de ozy izy ary raha nandre zany ny olona de voatsindrana tamponka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona ny ataonay ary hoy Petera tamin'ny mibeba ary eo ka samy atao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazona famelan-keloka ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanahy masina. Jerenao tsara pasteur fa miverina foana ho io resaka io ary hoy Petera tamin'ny mibeba ary eo ka samy atao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanahy masina. Hitanao miverimberina foana eo amin'le fibebahana na le fanolora-tena na le hoe rahan'i Jesosy le izy de resaka rano de resaka fanahy resaka fandraisana hery de resaka rano. Ka ina moa le rano resana eto io pasteur le resaka batisa io le atao hoe batisa ny fibebahana tena mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay mifamatotra amin'ny famonjena raha fitinina ny resaka pasteur mifamatotra amin'ny famonjena ny resaka rano na le batisa ny fibebahana any anaty rano reny tena tsy afaka misaraka mihitsy tsy afaka misaraka mihitsy ary tena tsy afaka misaraka mihitsy ny fidirana ao anatin'ny rano ny batisa pasteur satria iny rano ny batisa iny raha fitirina volazam-baiboly de karazana fanekena na fifamatorana iny pasteur eo amason'Andriamanitra sy eo amason'ny olona azonao karazana soni anankiray ataon'le olona mihitsy zany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fianakaviany eo anatrehan'ny tany sy ny fiarahamonina fa izy de nanolo tena ho an'i Jesosy izy de nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy de tena mibebaka marina de mitsofoka ao anatin'ny rano azonao zay raha fitinina ny resaka planiny famonjena tsy afaka misaraka pasteur reo zavatra anankitelo eo fa miverimberina eo fanolora-tena na ny rahan'i Jesosy de ny iny izy ty herin'Andriamanitra de ny batisa reo foana zany pasteur ny planina atao anatin'ny baiboly zay anamafisatsika anretolo reto hoe ny famonjena atsika pasteur de efa tsany ampiandohana nefa nisy ny planiny famonjena tsy hoe voaty amintsika ty hoarina izao be da be manko olona pasteur ndraindray miresaka manao hoe ka raha tsy vita batisa ve zany de tsy voavonjy raha tsy vita batisa ve zany de anahoana raha ohatra mino an' Jesosy fotsiny de ahoana tsy anjaratsika aloha pasteur no hitsara hoe very anao na tsy very fa ny zavatra fantara fotsiny ny fahafenon'ny famonjena de tsy afaka misaraka amin'ny batisa pasteur ny fahafenon'ny famonjena ny famonjena azo antoka 100% dia
ilay fidirana ao anatin'ny ranony batisa zay ny zavatra hitato ozy de saotsy eo am'le jaona toko fahatelo vakitsiketa raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy le olona de tsy mahazo mahitany fanjakan'andriamanitra raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy tafiditra foana ny resaka rano ka io pastera zavaiko tsara tsy ndriko kely io akory tsy hoe fomba na fiangonana zandriny ny batisa tsy fomba na sekta ny batisa tsy fomba na fiangonana fa ny batisa tena planina famonjena hatrany amboalohany hatramin'ny andro noa mihitsy ny nanavotana ny noavaly mianaka hoy izy le petera vakitsika teo ny nanavotana noavaly manaka de rano zany hoe tsy maintsy nitsofoka tao anatin'io rano be io izy zay voavitra izy valo mianaka izay tandindo ny batisa ozy izy ny tenin'andriamanitra teo zany hoe ino avaly mianaka zany pasteur am'ty Genesisy toko fafito izy nitsofoka tao anaty samy fiara io teo izy ny vita batisa raha tsorona andresaka pasteur to tena mariny zay ary zay foana le izy teo averimberina ny hoe fanaraka tsara mihitsy reto zavatra reto le hoe herin'andriamanitra na ny fanahy masina zay le hoe ateraky ny fanahy de ateraky ny rano io le fandraisam-panompon'andriamanitra teo hoe batisa ny rano ary ny raha ny baiboly de milaza foana any amin'ny Hébreu toko fa 7:22 fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka jereo tsara ny pasteur rehefa nanota i Damaseva de nialana ndositra n'Andriamanitra de nametraka fanontanian'Andriamanitra hoe ry Adama aiza moa ianao de niala tao amin'ilay planin'Andriamanitra Damaseva dia niezaka nanaritsarona ny fahotany sy ny fitanjahany tamin'ny ravina aviavy zay ny zavatra nitranga tamin'izy mivady fa tamin'ny fotoana io mba hatonga an'izy ireo ndray ho tafahoana tamin'Andriamanitra Andriamanitra de naniry iona tamin'izy ireo de tsy tamin'ny alalan'ilay ravina aviavy no nionany tamin'Andriamanitra fa nisy raha latsaka tao profon'izany a lay akanjo hoditra lay blouse en cuir voalohany indrindra maneran-tany zany hoe nisy raha latsaka teo de nanomboka teo ndray no nisy fifandraisana no nisy fandraisana tamin'ny Adama sy Eva sy Andriamanitra de tahaka izay ihany ko teto amin'ity Genesisy toko fahelina sy toko fafito ty maneho sary anankiray lay endriky ny batisa ny fibebahana ilay sampy fiarany noa misy tokoa olona mametraka fanontaniana pasteur tina manao hoe rehefa tsy vita batisa ve zany de tsy voavonjy misy zavatra ambarako amin'reto tolonreto i Jesosy aloha de niteny pasteur miteny fotsiny tsika fa tsika tsy mipetraka amin'ny toeram-pitsara hoy Jesosy izay mino sy atao batisa no vonjena marka toko fa 9:10 zay fa izay tsy mety mino kosa no elohana raha izay teny zay zany de misy dingana be le ara-panahy olona izay mino izy fa tsy mijanona fotsiny eo fa ny finonao de mitarika anao ho atao batisa ary rehefa vita batisa ianao de ho vonjena ny soratra masina de raha hoentsika ihany le izy eo amin'ny tantarany noa de tsy ny olona tsy noavaly mianakarera iny no nivavaka aloha de averina amintsika foana fa tsy noavaly mianakarera ny mpino tamin'izany fotoana zany tsy noarera iny mpitoro teny tsy noarery no nilaza ny tena ny olom-boavotsy tamin'izany fotoana zany ary tsy noarery nilaza ny tenany ihany ko fa manam-pahamasinana tamin'izany fotoana zany fa nahitana fa ireto ny olom-bovonjy de zay nitsofoka tao anatin'ny samby fiara zao anefany io le nilazainy petera teo manao hoe tandindo ny batisa lay samby fiara tandindony le batisa raha izay zany no zavatra mitranga pasteur eritiana de manamarina mihitsy lay tenin'ny Jesosy Kristy tompo manao hoe ety sady tery ny lalana ka vitsy no mahita vitsy no tafiditra any fa malalaka sy migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana de marobe ny olona no mandeha makany ka eo amin'ilay fahamarinana ara-baiboly sy lay sitrapon'Andriamanitra de tsy misy ninninina maromaritra iraisana azo n'Andriamanitra atao fa ny an'Andriamanitra rehefa ozy izy manao hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena de tena zay mihitsy atao batisa no vonjena tena zay mihitsy le ara-baiboly pasteur ary Nicodémosy zany anie Nicodémosy zany anie re olona mpitondra fivavahana mpanapaka tao amin'ny synagoga anie Nicodémosy
noho ny tenenany Jesosy Kristy tompo manao hoe ry Nikodemosy, tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny hevitra zany teny zany a dia tsotra be, le hoe ateraky ny rano de araky ny efa nazavaina teo, vita batisa le olona de mitsangana avy ao anatin'ny rano. De ozy izy mivolazan'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokon'ny Romanina toko 9 hoe fa maninona le olona natao batisa de manahoana ny fiainany ao aorianany batisa. De ny Romanina toko 9 pasteur Ertina ny andininy fahatelo de ozy izy manao hoe tsy fantatra revo a fa naiza sika io nefa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy de natao batisa ao amin'ny fahafatesany, koa niarana levina tamy batisa ao amin'ny fahafatesany sika mba ho tahaka ny nananganan'ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiaina vaovao. Zany hoe ny olona anankiray vita batisa de miaina ao anatina fiaina vaovao. Ary zany nantonga Jesosy ny teny Nikodemosy, tsy maintsy ateraky ny rano ianao. Ny faharoa de ozy izy, tsy maintsy ateraky ny fanahy, tsy maintsy ateraky ny fanahy. Ny zavatra mahavariana tokoa pasteur atao anatin'ny Baiboly dia miverona kely tsika amin'ny Genesisy toko 1. Raha namorona n'izao tontolo zao Andriamanitra dia teo aloha Andriamanitra ray, teo ny fanahy masina ary teo ny teny de Jesosy Kristy tompo. Io moa zany lay manambara n'le hoe telo zay ray, zany hoe Andriamanitra ray de mpamorona. De raha ny Joba toko 7:30 de izy manao hoe ny fanan'Andriamanitra no nanao ahy, zany mpamorona ihany koa ny fanahy masina. Raha ny Hebreo toko 1:7 sy ny manaraka de zao mpamorona ihany koa Jesosy Kristy tompo. Ka rehefa ao anatin'le batisa de famoronana vaovao ho ataon'Andriamanitra ray sy Jesosy tompo ary ny fanahy masina. Io zavatra io zany misy famoronana olona vaovao ateraka indray, de ateraky ny fanahy, ateraky ny fanahy zany hoe le fanahyn'Andriamanitra no miditra ao anatinao de lasa manova lay toetra, satria ny zavatra nitranga tokoa pasteur Ertina raha nanotany olombelona tamin'ny andro Noa. Tsika moa sady mianatra ny boky ny Genesisy dia sady mamerindesona kely ihany de ozy izy le voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Genesisy toko 9 ozy izy manao hoe tsy mba ho anapaka ao anatin'ny olona intsony ny fanahiko, mandrakariva amin'ny olona intsony ny fanahiko fa amin'ny finiavany de onofo izy nefa 20 taona ny androny. Nahatonga an'Andriamanitra ny teny manao hoe tsy hanapaka ao anatin'ny olona intsony ny fanahiko no lay fahotana. Ka rehefa mibebaka ny olona anankiray manolo tena ho an'i Jesosy ny olona anankiray de lasa miditra ao anatin'ny olona iray ny fanahy masina. De rehefa tafiditra ao anatin'ny olona ny fanahy masina de lasa olom-baovao. Zany ane le hoe lasa manana ny toetran'ny Kristy, fomba fiainan'ny Kristy, fomba fijerin'ny Kristy, lasa manana an'ilay toetran'ny Kristy ny olona anankiray rehefa nateraka indray. Ary zany pasteur ny mahatsara an'le hoe miroso ao anatin'ny lalany sitrapon'Andriamanitra tahaka ny hoany vahoaka an'Andriamanitra de araky ty tenin'Andriamanitra ty hoe batisa ny tandindon'io samby fiara io. Pasteur Ertina. Zava-dehibe zay pasteur, tsisy olona afaka amin'ny fahotana pasteur raha tsy mandray herin'Andriamanitra. Zay le mahafahasoavana ny fahasoavana. Hitanao ny atao amin'ny zay no mahasamy hafa pasteur ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ireo de misy manafangaro foana ny fahasamihafana ao anatin'izy ireo. Ny testamenta taloha pasteur dia izao ny fandehany, eo foana le raha azonao, le raha de eo ny rano batisa, zay le izy misy raha foana fanavotana ny olona amin'ny fahotana. Zay natonga ny sorona be dabena nomboko amin'ny Exodosy, Nomery, Deutéronomie, Leviticus. Ny teny foana Andriamanitra rehefa manotonareo ka mibebaka de manatera vatosomba lahy, manatera ondry lahy, manatera osy, mila raha foana zany ny fibebahana. Azonao de mila rano, zay le izy. Fa ny raha be zany pastora ato amin'ny testamenta taloha tsy nanana hery le olona,
tsy nanana hery le olona fa ny zavatra nisy tato amin'ny testamenta taloha de lalàna nisy ny hery ialana amin'ny fahotana tsy misy fa lalàna nisy zany hoe presena amin'ny lalàna ny olona mba tsy hanota ohatra resako zao a tsy mahazo mijangajanga ianareo fa raha vao mijangajanga ianareo de toraham-bato enjana be zany le izy tonga de misy condamnation à mort mihitsy azonao toraham-bato zay tratra mijangajanga de le fatahorana an'le ho faty fampiarana ny lalàna ny mahatonga ny olona tsy mijangajanga azonao izy zany te hijangajanga ihany satria izy tsy manana hery aloherina an'le fijangajangana te hijangajanga ihany izy fa saingy matahotra ny vonon'olona izy de tsy manao azonao ny terena amin'ny lalàna ohatra zany ny olona tsy mahazo mangalatra fa raha vao mangalatra de toraham-bato faty ary ny matetika ny fanamelohana atao anatin'ny baiboly de tonga de mifara amina fahafatesana foana tsy mahazo mangala badin'olona fa ratsy zamy maty tsy mahazo manao azao ratsy zamy maty fahafatesana foana mandrakariva mifanamelohana ato amin'ny testamenta taloha de zany ny mahatonga ny olona pastera tsy navita nanota ato amin'ny testamenta taloha satria noteren'ny lalàna asa raha mazava zay tapany voalohany zay ny lalàna ny manery azy de lasa tsy sa izy manota fa ato amin'ny testamenta vaovao ndray nefa pasteur tsy lalàna intsony ary zay ny mahafamonjena ny famonjena atao amin'ny testamenta vaovao tsy lalàna intsony fa izao ny fandehany nomena hery ilay olona de lay hery nomena azy iny no mahatonga azy tsy anota intsony ary tsy mahay manota izy izay lay ao amin'ny jaune voalohany toko faefatra ngamby izy iny pasteur jaune voalohany toko faefatra eo amin'ny toko fahatelo e angatako hoe vakinany pasteur eo amin'ny andininy faefatra pasteur izay rehetra manota no mandika lalàna fa ny ota ny fandika lalàna ary fantatrareo fa izy no naseho anasitany ota ary tsy mba misy ota ho aminy ere amin'ny andininy pasteur andininy fasify zay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka andriamanitra jerenao tsara mahazava be ny zany izay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota ary tsy mahay manota izy satria nateraka andriamanitra tsy indreny baiboly tsara hoe tsy mahay izay pasteur no aty amin'ny testamenta vaovao nomena hery le olona tsy hoe ampitahorina amin'ny lalàna izy de tsy manota tsy zay any amin'ny testamenta taloha iny le hoe aza tratraka ao fa manota indray mandeha fa tonga de fri tsy fako amty fa tsy zay tsony aty amin'ny testamenta vaovao fa nomena hery mihitsy le olona aty amin'ny testamenta vaovao de lasa tsy mahay manota intsony zany hoe tsy le lalàna intsony ny mampatahotra azy tsy le lalàna ny mampatahotra azy hoe matahotra n'io lalàna io a ka za tsy hanota so de tratra ny torabato eo a so de tratra ny fanamelohana faty eo a non za tsy kasika an'io fa tsy zay ny atahorany fa tsy mahay mihitsy izy ohatra anazy zao pasteur tsy mahay miteny espagnol ohatra anazy tsy mahay miteny allemand tsy hoe miezaka any tsy hiteny sinoa fa tsy mahay mihitsy tsy mahay mihitsy de ohatra zay le olona nomen'andriamanitra hery tsy hoe miezaka izy ny tsy anota fa tsy mahay mihitsy izy azony pasteur zay le atao hoe fahasoavana eo manko pasteur misy zavatra be da be mampifandiso ny mpivavaka sy fiangonana maro misy fiangonana izay mampianatra fa ny lalàna no amonjena azy lalàna no amonjena io matetika mifona miteny an'ity fa isika somary le mivavaka sabata pasteur tratran'ity problème ty de lasa mampianatra lalàna tsika zao ny lalàna zao ny tsy azo atao zao ny azo atao zao ny lalàna
de lasa lalana de anylay mpivavaka mivavaka amin'ny andro sabata ny akamarony lasa lalana ny atahorany raha vao manao an'ity anao de vereny amin'ny elo raha vao manao an'ity de vereny ka tsy ilay fitiavana an'Andriamanitra intsony ny manosika azy tsy anota fa le fatahorana ho velany amin'ny elo tsisy hery zany ao anatiny ao tsy manana hery izy hoe tsy anotana fa matahotra an'le lalàna de lasa le lalànany ary de zany hitanao no mahatonga ny akamarony mivavaka sabata miavonavona tsy mahay mifandray aman'olona miavonavona tena ary jereo ny akamarony mivavaka lahy de mahay mifandray fa ny akamarony mivavaka sabata tsy mahay mifandray satria efa mipetraka le lalàna hoe tsika de ary io lalàna io mahatonga azy manamary tena tsika ihany ny marina tsy sotra tsika ny tena izy tsika rery no any an-danitra tsika marodrefy tsika ny tena ara-dalàna itsika ny tena zao de no heveriny fa io lalàna io no amonjena azy tena diso anefa zay pasteur satria ozy izy ny any amin'ny galatena hoe tsisy olona ho amarinina amin'ny lalàna tsy misy olona amarinana amin'ny lalàna tany amin'ny testamenta taloha de lalàna no anamarinana ny olona testamenta taloha zay fa aty amin'ny testamenta vaovao de tsy lalàna intsony pasteur fa ilay raha an Jesosy le fandraisana an Jesosy de nomena hery le olona avy eo de azavaiko tsara le izy pasteur fa zay ny problème an'ilay somary olo loatra mitandritandrina lalàna io pasteur de lasa raha vao miresaka izy de tsy maintsy lalàna ny resahany ary zay no mahatonga azy tsy tonga azy miavonavona de tsy mahay mifandray aman'olona satria tsy Jesosy no lalana mitarika azy ho any amin'le lalam-pamonjena fa lalàna no mitarika azy ho any amin'le lalam-pamonjena hadisokevitra ray zay pasteur hadisokevitra ray zay tena dangereux be iny le mpivavaka sabata ny akamarony tratrany problème iny fa ity koa nefa pasteur misy hadisokevitra ray ihany koa de aty am'le tsika le mieritreritra hoe ambany fahasoavana indray itsika le aty ambany fahasoavana indray de mieritreritra fa rehefa eo ambany fahasoavana ianao de afaka manotaka afaka manao zay tiana atao satria eo ambany fahasoavana afaka miaina am'izay tiana iainana afaka mandeha gaboraraka fivavahana gaboraraka satria ao ambany fahasoavana tsy zany ny atao ambany fahasoavana ny eo ambany fahasoavana pasteur tovo tsy fafahana manotaka fa fahafahana miotaka averiko reo teny anakoroa fanakaiky reo ny atao hoe eo ambany fahasoavana ny olona dia ny fahasoavana tompoko tsy fahafahana manotaka fa fanafahana miotaka zay ny fahasoavana zay ny atao hoe fahasoavana ianao afaka amin'ny ota no atao hoe fahasoavana fa tsy ianao afaka manotaka ka be da be ny olona indray mieritreritra manao hoe s afaka mandika lalàna afaka manoto zay satria mba fahasoavana zay efa mataonay Jesosy ka ninninona tiana atao afaka manao fivavahana gaboraraka fivavahana am'izay tiana atao non tena diso 100% zany fa efa nomena herinao ho tonga zanak'Andriamanitra ary ny hery iny atonga anao tsy afaka manota intsony tsy le fatahorana lalàna ny mahatonga anao tsy anota fa le hery ao anatinao de hoy ny voalaza Baiboly hoe lasa tsy mahay manota ianao ataoko fa mety mazava tsara zany pasteur reo zavatra reo zany raha fitiniko no hadisokevitra am'izao fotoana izao le anankiray le mieritreritra fa lalàna fa raha vao tsy ao anaty lalàna very dia lasa le lalàna foana no ampianarina lalàna foana no ampianarina tena adisona zany pasteur de le anankiray indray mieritreritra hoe zay tsy mila lalàna fa ohatrany sovaly tapako fea zay fa nandray an Jesosy eo mba fahasoavana zay zao ataovy zay tiana atao tena diso koa nefa zany pasteur fa tsy hoe mba fahasoavana ianao de afaka manao zay tianao atao fa rehefa mba fahasoavana ianao dia tsy afaka manota ary tsy mahay manota satria efa misy hery ao anatinao izay mitarika anao ho amina famonjena ho amina fiainam-pahamasinana ho any amina fiainana madio ho any amina fiainana marina izany pasteur le planiny famonjena ataoko fa mazava zay mialohan'ny amara-paranantsika ary mirahalahy ny fotoanandroany aloha pasteur ia amin'ny zavatra mety pitiana ko azy de tahaka an'izao
ny lalàna akory tsy midika akory hoe rava ny dikan'izany fa ny lalàna dia tahaka ny fitaratra anankiray raha ohatra manana fitaratra zao no dia amin'izao fotoana zao dia jery eo dia io fitaratra io tsy afaka manova olona io fa ny fitaratra dia hijerena fotsiny hoe tokony iogo volo aho zany tokony amboariko tsara ny kravatiko misy tasitasy kely eo amin'ny tarehako tokony hoesorina zay ny fitaratra ary ny fahasoavana kosa pasteur Ertina dia le fahasoavana mihitsy no niteneny ny apôstôly Paoly manao hoe fahasoavana namonjena anareo ka araka le teninao teo dia ozy hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota iza moa le olona nateraka Andriamanitra le olona nateraka Andriamanitra ny pasteur dia le olona nandalo tao anatin'ny fibebahany dia le olona nandray an' Jesosy tao anatin'ny fony dia ireo olona zay natao batisa ozy izy ny Galatiana 4:7-8 fa na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy zany hoe lasa an'i Kristy ambongadiny zany ianao rehefa nandalo ny fiovapo fibebahana finoanan' Jesosy ka natao batisa ny fibebahana sy ny finoanan' Jesosy dia lasa olom-baovao ianao amin'izay fotoana izay dia ozy izy eto amin'ny Romanina 9:2 hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy ianao tsara tsy misy fanamelohana zany hoe tsisy olona afaka hitsaratsara anao tsony zany efa amin'i Jesosy ianao hoe verynareo ny 9 fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàny ny fanainaina no naafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana direo tsara zany hoe inona le hoe lalàn'ny fananaina lay herin'Andriamanitra ao anatinao lay fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao no nanafaka tamin'ny lalàna nyota sy lalàn'ny fahotana sy ny lalàn'ny fahafatesana ozy eo amin'ny Baiboly dia ireo lay karazana ohatra fotsiny aza mangalatra aza mamono olona aza mijangajanga zany zao ny lalàna zao zany ary mitondra fahafatesana zany rehefa tsy akatoavina fa saingy izao rehefa tafiditra ao anatin'ny olona lay herin'Andriamanitra na le hoe lalàn'ny fananaina dia afaka ho azy le olona zay le hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy mahay manota intsony tsy mahay manota intsony tsy mahay mitsirita intsony tsy mahay mangalatra intsony ary raha miresaka ianao zao le teo hoe resaka misy le hoe mivavaka sabata tafiditra ao anatin'ny lalàna izy zany sabata zany dia tsy miezaka ianao hitandrina sabata no ny fahatahoranao bibidia sy ny fahatahoranao vereny amin'ny elo na hitandrina an'io aho mba ho tonga jiosy na ho tonga hebreo tsy zay le izy fa ny antony hitsifoko ao anatin'izy dia zao lay fahasoavan'Andriamanitra mihitsy Jesosy Kristy tompony no teny manao hoe tompony sabata ny zanak'olona dia mandeha automatika fahasoavana ho ana le zavatra ohatrany zany tsisy idirany hoe tsy maintsy terenanao an'izao tsy maintsy terenanao an'izao fa mandeha ho azy le satria miaina ao anatina fahasoavana ny olona anankiray ny fahasoavana koa nefa araka ny teninao teo pasteur raha fitinina le izy dia hoe tsy mitarika ny olona anao gaboraraka matetitetika ny olona rehefa hoe miaino ao anatin'ny fahasoavana dia lavitra azy mihitsy zany fahamasinany zany fa hoe Andriamanitra ny fo ihany ny jereny marina fa mijery ny fo Andriamanitra fa ny ao anatin'ny fonao any no mivoaka ety ivelany ny ao anatin'ny fonao any mamaritra ny fiainanao ety ivelany dia fantatra amin'ny paozin'ny olona ety ivelany ny ao anatin'ny fony mazava ho azy zany fa ny olona mba ny fahasoavana jereo tsara ny ozy Jesosy efa renareo tamin'ny taolo manao hoe aza mijangajanga fa za kosa averiko ndre mandeha ozy Jesosy manao hoe efa renareo tamin'ny taolo hoe aza mijangajanga fa za kosa o Jesosy milaza marina aminareo fa raha misy lehilahy mijery vehivavy ila azy dia efa mijangajanga sady tao am-pony zany hoe Jesosy tsy nanafoana ny lehilalàna fa nampianatra kosa ny hoe raha vao mijery vehivavy fotsiny anao ka mila azy dia efa mijangajanga tao am-ponao zao nefa mipasteur atao hoana moa re olona ny tsy jery lehilahy na tsy jery vehivavy fa izao rehefa tafiditra ao anatinao lay fahasoavana tafiditra ao anatinao lay herin'Andriamanitra tafiditra ao anatinao lay fanay masina lay fiovampo marina dia na mahita lehilahy ianao na mahita vehivavy ianao tsy jangajanga ianao tsy hoe teren'ny lalàna ianao mba tsy hijereny olona io fa mazava ho azy fa tsy mahay manota intsony ianao araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra teo ataoko fa mazava angamba za zavatra zay fa amin'ny fotoana manaraka dia ho toizantsika eto ihany izany fampianarana izany pasteur Ertina ndao ry vavaka tsika aloha pasteur isotra ny tompo makasitraka indrindra raha ohatranao zay fampianarana nomenao anay zay faly zay satria fatarefa afahanay mitomba ho fahasoavanao zany rehetrarehetra zany
mino zay tompo fa ireto vahoakanao reto ralasy anabavy nanaraka fandarana ho voarain'izy ireo tsara zany teninao zany atongavanao amin'ny fibebahana marina atongavany amin'ny lalam-pamonjena marina atonga tsy anao tontona anao kilalao ny lalam-pamonjena misy olona zay tena azo verina hoe faran'izay mafana fotokoa amin'ny fanomponanao tena miazakazaka amin'ny fanomponanao nefa indrisy jesosy eo tsy ao anatin'ny planin'ny famonjena misy olona tena faran'izay diso lalana na dia jesosy aza tsy fatany akory ny fomba fanolora tena tsy hainy akory nefa izy dia tena mafana mba mafana fo mihitsy amin'ny fanomponana jesosy eo mino any vava izay fampianarana izay dia tongan'izy ireo ho amin'ny fiainana mandrakizay sy ny dingana marina ho amin'ny fibebahana ho voarain'izy ireo an'izany teny zany misaotra indrindra tompo amen zay ngamba paster aloha ny fampianarana androany rehefa dia misaotra an'andriamanitra tsika amin'ny rahalahy ho amin'ny manaraka indray tain'andriamanitra indrindra tompoko a mahirisa daholo